Mbola napaka amponareo hatrany anie ry havana ny fiadanan'i Kristy ampifaliana no hiara-banantsika rehetra amin'ity andro anio ity arapaina manokana ny sampana lehilahy kristiana amin'izao andro natokana hitrotronom-bavaka azy ireo izao. Andeha ny marika 7:10 any andinin'ny fahasivy hatramin'ny faraiky 10 no hovelarintsika eo ampelantanantsika azontsika mandray ny hafatra amin'ity andro anio ity. Miresaka ny amin'ny fiavian'i Kristy izay iomanana fatratra dia ilay andro farany ambe tenin'ny olona ankehitriny hoe efa andro farany izao, efa andro farany izao. Amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia hiomana isika, hiatrika izany fiavian'i Kristy izany. Ohatry ny ahoana no endrika tokony hiomanantsika sy hiatrehantsika izany fiavian'i Kristy izany. Misy famantarana telo mialoha izany fiavian'i Kristy izany ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao. Dia ny marika 7:10 famantarana telo izay anehoany fa misy ny Kristy sandoka hialoha izany fiaviana izany. Aorian'ny fisian'ny Kristy sandoka dia misy ny ady sy ny loza voajanahary samihafa iseho eo anivon'izao tontolo izao, ary izay ambara eto amin'ity perikôpa ambany masontsika ity dia misy ny fanenjehana sy ny fampahoriana ireo mpanaradia an'i Kristy. Miseho ireo zavatra samihafa ireo endrika samihafa anehoana ny fahatongavana izany fiavian'i Kristy izany, saingy izao mbola tsy tonga ny farany. Mbola tsy eo amin'ny fotoana isehoany ireo ny farany, fa antenaina indrindra ny faharetan'ny kristianina rehetra eo am-piandrasana izany fiavian'ny Tompo izany. Mbola tsy tonga ny farany, fa mialoha ny hatongavan'ny farany dia tsy maintsy ho toriana eo amin'izao tontolo izao ny filazantsara, ambarany 10 izany, ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha, izay vao avy ny farany. Fa rehefa ho toriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny Kristy, misy zavatra tokony hiainan'ireo mpitory ny filazantsara sy tokony hiainan'ny fiangonana indrindra koa hitandremana sy hiomanana amin'izany fiandrasana izany. Ny fanahy masina no mitarika antsika ao anatin'izany fitorianan'ny filazantsara izany, mba ahazahoantsika voalohany indrindra aloha mijoro ho vavolombelon'ny Tompo. Ny 9:7 izao no ambaran'ny soratra masina: fa mitandrema ianareo, fa atolotra amin'ny sinedriona sy ho kapohina ao amin'ny sinagoga, ary atsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka noho ny amiko ianareo ho vavolombelona aminy. Isy ny fanenjehana, isy ny fitsarana, ary ny isy ny kapoka. Ilay fanenjehana sy fitsarana asehon'ny soratra masina eto dia aseho eo anivon'ny fiangonana, fa indrindra eo anivon'ny firenena. Rehefa mitory ny filazantsara isika dia tsy maintsy misy izany fanenjehana izany, tsy maintsy misy izany fampahoriana izany. Izany indrindra no asain'ny soratra masina hitandremantsika, mitandrina tsara isika mba azontsika mijoro ho vavolombelon'ny Tompo, fa tsy maintsy hitranga ireo zavatra ireo. Ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fiangonana, ny tompon'andraikitra rehetra eo anivon'ny firenena no indro manenjika ny mpitory ny filazantsara. Ary ambara mazava tsara, raha tsy misy ny fanenjehana tsy mandeha tsara ny fitorianan'ny filazantsara zany. Ho antsika rehetra mpanompon'Andriamanitra, ravana malala rehetra ao amin'ny Tompo, mijoro ho vavolombelon'ny Tompo isika, misy ny fanenjehana mandiny tena tsara, so dia tsy mba isan'izay voahenjika ianao. So dia ianao ilay tsy mitory tsara ny filazantsara an'Andriamanitra, tsy mijoro tsara ho vavolombelon'ny Tompo. Ary izany fijoroana vavolombelona saina tanterahana izany dia eo anivony manodidina antsika, fa indrindra eo anivony izay mitsara ao anatin'izany sy izay manenjika antsika. Izao ny tapany farany eo amin'ilay 9:7 hoe ho vavolombelona aminy. Vavolombelona eo anivon'ilay mpanapaka sy mpitsara eo anivon'ny sinedriana sy ny sinagoga. Isika rehetra mijoro vavolombelon'ny Tompo, mitory ny filazantsarany Kristy, mijoro vavolombelona isika eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny mpitondra fivavahana, fa indrindra eo anivon'ny firenentsika. Izany indrindra no hiaretantsika ny fahoriana sy ny fanenjehana samihafa, mba azahoana mahataratra tsara fa tena mitory ny filazantsara isika. Ho an'ny lehilahy kristianina manokana, joro vavolombelon'ny Tompo ianareo,
be dehibe ny lehilahy eo anivon'ny fiangonana eo anivon'ny firenena fa ny lehilahy kristianina no isan'izay sampana vitsivitsy matetika eo anivon'ny fiangonana tsy maninona izany fa ndao hijoro vavolombelon'ny tompo isika torintsika ny filazantsarany Kristy tsy maintsy hisy ny fanenjehana saingy izao mahereza sy matanjah mitandrema tsara mba azontsika mijoro tsara ho vavolombelon'ny tompo meteza ho tarian'ny fanahy masina fa rehefa miasa ao anatintsika izany fanahy masina izany mahajoro isika eo anivon'ny fiangonana indrindra eo anivon'ny firenena ao anatin'ny ankohonantsika sy ny fiarahamonina ametrahan'ny tompo antsika fa ny faharoa dia izao hoe ny fanahy masina no mitarika antsika eo amin'ny fitorianany filazantsara manome toko ho antsika izany fanahy masina izany ny 9:1 dia izao no ambaran'ny soratra masina hoe ko raha mitondra nareo atolotra izy dia aza manara teo izay holazainareo fa izay teny omenanareo amin'izany olo izany no holazainareo fa tsy ianareo no hiteny fa ny fanahy masina manoloana ny fanenjehana manoloana ny fitsarana dia efa omen'ny tompo ny valiteny tokony ho avalintsika ny amin'izany fitsarana sy fanenjehana izany tsy hoe mila homanina dia ny meloha aty am-boalohany izany fa amin'ny fotoana ilana azy dia ataon'ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina eo am-bavantsika izay entintsika mamaly izany manoloana izay mety ho endriky ny fanenjehana ny fampahoriana izay hiaretantsika manoloana ny fitorianany filazantsara aza manaho ny soratra masina manome toky antsika izany tenin'Andriamanitra izany tsy misy tokony hatahorantsika ny amin'izay fijoroana vavolombelona tanterahantsika ny amin'izay fitoriana ny filazantsara ataontsika eo anivon'ny fiarahamonina fa efa eo ny fanahy masina ampiteny antsika ampijoro antsika manoloana ny zava-miseho rehetra fa tsy eo amin'izany fitoriana ny filazantsara sy fanenjehana izany ihany fa amin'ny androm-piainantsika rehetra dia eo mandrakariva ny fanahy masina manohana sy mampahery antsika tsy misy tokony mampanahy antsika ny amin'izay ho avintsika sy izay rehetra atrehintsika eo amin'ny fiainantsika ny adintsika rehetra efa eo ny tompo manolo-tsaina antsika mampahery antsika tsy misy tokony mampanahy antsika ny amin'izay ho tanterahantsika eo mandrakariva izy na izay ho lazaina na izay ho tanterahana na izay ho alehan'ny tongontsika na izay fanapahan-kevitra ho raisintsika ny fanahy masina no efa eo manome toky ahy manome toky anao ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo rehefa mandeha eny amin'ny arabe eny a dia tazanina ny endriky ny olona dia olona kivy lava be adi-tsaina no tazana ary ny mampalahelo eto anivon'ny fiangonana azy tazanina isika kristianina rehetra ato anivon'ny fiangonana avy ety ambony alitara ety olona kivy olona reraka ny tazana ten'Andriamanitra manome toky antsika amin'ity andro anio ity aza manahy ny fanahy masina no ampiteny antsika eo mandrakariva ny fanahy masina manomboka amin'izao andro anio izao ndeha isika anaiko tarian'ny fanahy masina ka hanana fanantenana sy finoana tsy hanana fanahinany amin'ny ho avy rehetra na inona miseho eo amin'ny fiainantsika fa eo izy tompo Andriamanitra ampahery hitantana hitari-dalana antsika mandrakariva indraindray efa tononona ny famelan-keloka fa mbola olona malahelo ihany ny tazana dia raha ny tompo isika amin'izao fotoana izao andeha olona feno fanantenana feno fifaliana hiatrika ny ho avintsika manontolo tsy ao anivon'ny fampompivavahana ihany fa hivoaka izao tranon'Andriamanitra izao mitari-dalana antsika ny fanahy masina mety eza hery aza manahy fa ny fanahy masina efa eo hitarika antsika hanome antsika izay holazaintsika sy ho tenentsika izay tolo-tsaina tokony ho tanterahantsika amin'izay fanapahan-kevitra rehetra ho raisintsika amin'izay asa rehetra tokony ho tanterahantsika eo mandrakariva izy mety eza hanana finoana sy fanantenana vaovao indray azontsika miatrika ny ho avy fa hoy ny soratra masina hoe aza manahy fa ny fanahy masina no hiteny fa tsy ianareo ny fanahy masina no hitari-dalana antsika rehetra azontsika mijoro vavolombelon'ny tompo amin'ny zavatra rehetra indrindra manoloana ny fanenjehana fa indrindra azontsika manana fanantenana tsy hanana fanahina amin'ny ho avy fa miara-dalana amintsika mandrakariva izany fanahy masina izany man'Andriamanitra ireny ny voninahitra amen